Erisetra ara-tsaina ankizy 7 no iarany hoy ny UNICEF. Olona ny jirama fanodinkodinam-bolam-bahoaka no ao ambadika hoy ny vami. Boriboritany faefatra mila fiovana, manana fanantenana, mila fanarenana ny tanàna Antananarivo. Sabotsy 20 oktobra 2024 manatitra ny arabaton'ny kilasy tongovavy tonga soa natao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no nasakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Teny Anosy sy Namontana no nanohizany antokontsika Madagasikara ny fampahafantarana ny kandida Tojo Ravalomanana sy ireo mpanolotsaina mirealisitra aminy. Afaliana no nandraisany olom-pirenena azy nandritra ity fotoana ity na dia mbola fampahafantarana fotsiny aza no natao. Nanotrina azy nandritra izany ny Front National ny antokontsika Madagasikara marika Ravalomanana sy ireo solombavam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Teny an-toerana nanangona ny vaovao Germaine Mejanary, Mathieu Prince. Santionany tamin'ny afaliany ireo olom-pirenena vao natazana fa mandalo tetỳ Anosy ny kandida larana faefatra Tojo Ravalomanana. Tsapa ny fifandraisana akaiky eo amin'ity kandida ity sy ny mponina Anosy na dia fampahafantarana ny maha-kandida azy sy ireo mpanolotsaina irrealisitra aminy aza no natao teto. Nanotrona sy nanolotra azy nandritra izany ny Front National ny antokontsika Madagasikara marika Ravalomanana. Zanakdady fanareo koa zanakdady zay dia miasa am'izay zany miasa miaraka am'izay zanakdady zao anavy Antananarivo tsy hoe zay rentsika Antananarivo zay potika tanteraka Antananarivo ka ny fanarenana hita manangasanga no mavelo mpanantenana ny rehetra.
nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana fa kandida vonina sy vanona ilaina sy afaka anarina ny fahavoazana misy izao no ilaina. Izany no isan'ny antony nahatonga ny fanolorana any Tojo Ravalomanana mba ho tojo vahaolana Antananarivo. Nareo maky hoe izy io ity zany le kandida io izy io e ile kandida ahoana mijery azy fety raha resora mahatoky anareo amin'ny fotoany eno a fa hodovany io tsy mety zao a zay fanarana kosa aloha Selamat tahun baru. Não, Para mais da Reu. uma vez a da velha fiena. Mas eu vou dar bem. Tá bem, ah. Vamos tô te que mais vai. Ita atrety ivelany ny fampotehany-tsena Nosy be tsy nahatra ny kandida fa nijery ny tena zava-misy iainanao. Gerapanareo tonga feto. Velatsika irery nareo aty fa matao. Zay tonga vanareo. Ya, dada tonga tenareo foana. Zay a. Moatsika te Nosy be ty. Ahoana? Eko mateo a mampiseho ty zanako ty. Izy a no lasa ben'ny tanàna. Raha ohatra kely vola. Zay a. Kelena kely dada. Tsy amada ty tona. Zao mandalo ty aminareo a manolotra ty zanako ty azy kandida ben'ny tanàna Antananarivo. Mazava aminareo ve? Efa nilaza taminareo fa tsy amelanareo irery. Ary zao zao hitatsika tsara ny fahavoazana fahasimbana ny fampiteny. Anangany izy. Anao fanivana dia ame fanantenanareo rey. Zao a renivohitra tena manana maizy azy, manana ny asa voaka malagasy. Noho izany a tena zava-dehibe loatra ny fahalalan'ny olona azy aloha hoe izy ary izy mba tsy anao asa japana fotsiny. Salamat daholo ve nareo e. Maheno ve? Amboaritsika ame tsaratsara ndray ty tseny ty a mavesatra le fiainana dia mavantsika kely izy. Zay a, zany. Taoriny fitsidiana ny tsena Nosy be dia nitohina makivaky aninamotana ny fampahafantarana ny kandida Tojo Ravalomanana sy ny mpanolo-tsaina irealisitra aminy.
taoriany fampahafantarana ny candidat Tojo Ravalomanana sy ireo prélisitra amin'ny teny Anosy sy Namotana dia manana ny foibe na ny QG ihany koa ny candidat sy ny tiako Madagasikara ho Namotana ary notokanana androany ihany koa izany. Hiasa sy hifaneraserana amin'ny vahoaka eny an-toerana ity foibe toerana ity. Germaine Mejanary, Mathieu Prince Atrany. Tonga eto amin'ny toerana eto Namotana ity tsika zay misy QG mahay voany ianao e aya tabatabatsika aloha tia hotokanantsika satria QG eto amin'ny 4e arrondissement izy ity ary QG manambana tsara mihitsy midratra rehetra tao tsy zay dia angatahana amin'Andriamanitra ny tsodrano amintsika rehetra ny fahasalamana sy ny fanamasina mba hiasa mazava ve satria tia everitsika hoe tia amin'ny tanàna ambany tanàna ilaitsika dia ilaitsika ny fanamboarana azy andalo tatsy amin'ny tsena Namotana teo nahita azy zao tena mila fanampiana zareo ilaina fanatsarana daholo na ny fahasalamana aminatsi ka dia anokana azy tsika dia kaneka mba sampirahina tsara daholo aho mazava ve azao miaraka sokim-bahoaka ry candidat azony za manapaka zay ary Isan'ireo sahan'asa tafiditra ao anatin'ny fampelezan-kevitra melon'ny fotoana araka nambarany teo anivon'ny vomiera maleo tena misana ny fifidianana ny fananganana ny komity mpanohana sy ny fanamafisan'orona ny antoko ny fotony. Ankoatra ny boriboritany fahenina sy fahadimy dia manana foibeny na QG ihany koa ankehitriny ny boriboritany faefatra. Notokanana androany teo Namotana ny iray amin'ireo. Mazava ny afatra napetraky ny candidat ho ben'ny tanàna tamin'ireo mpikatroka sy ny mpiara-dina andritr'ity fotoana ity fa mila miomana ny rehetra amin'ny fiatriana ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana satria betsaka ireo asa miandry amin'izany. Tena falitsika, tena mila fanovany eto Antananarivo, tena mila fanovany. Tena ilaina le fanovany. Manana fanantenana fa tena ho avy zany fanovany zany. Tena tsy maintsy ho avy tsika. Isorana be da be sika rehetrarehetra eto amin'ny député nanao an'izao fikarakarana zao. Isorana koa tsika CM, sotra indrindra président hidady zany. Sotra dada! Tsy ho vitan'olo tokana ny asa, ny famahan'ireo olana maro lafy fa mitaky fiara-mientana sy fiara-miasa avy amin'ny tsiraray. Ho kosa ny solotena n'ireo candidat ho mpanolotsaina. Mitaky ny mangarary isika arivonina ny ady amin'ny osoka satria mila fanarenana Antananarivo. Tena tojo vahaolana isika manana ny candidat mairaka dia te afatsika mafy be izay zavatra izay. Na izany tsy zany marina ihany koa le resaka hoe ny zavatra atao tsy vita samirery, tsy maintsy miara-miasa isika ary zay ny ilana an'ilay firaisan-kina. Ny tenako matoa nanapa-kevitra ny ara-dalana ao anatin'izao ekipa zao dia vonona ao anatin'ny fampandresena ny candidat ben'ny tanàna miaraka mpanolotsaina rehetra ary mino fa isika rehetra na ny any tokantrano na isika tao amin'ny boriboritany faefatra na isika ny amin'ny boriboritany samy hafa ihany koa dia hiara hifanetana ao anatin' zany fampandresena ny fahamarinana, fampandresena ny rariny eto amin'ny Antananarivo ity ka andao hiara isalatsika rehetra ho amin'izany adidy sy andraikitra goavana izany. Nanamafy ny solotena n'ireo mpanolotsaina avy ao amin'ny boriboritany faefatra fa tena potika ny boriboritany faefatra amin'izao. Prix scolaire sisa no mampalaza ilay boriboritany noho izay faravanatra amin'ny toe-tsaina. Azo antoka ny fanarenana n'Antananarivo ho kosa ny solombavam-bahoaka voafita ao amin'ny boriboritany faefatra Randriamasinoriana. Tojo vahaolana Antananarivo ankehitriny manoloana ny olana maro lafiainany. Dia tokony faly tsika eto amin'ny boriboritany faefatra, faly Antananarivo renivohitra satria manoloana ny olana rehetrarehetra indray dia manana vahaolana tsika dia itojo ny vahaolantsika. Rehefa mifanena ny tojo zany tsika dia ohatrany hoe tojo vahaolana. Azonareo isaka mahita ny tojo nareo dia ataonareo hoe tojo vahaolana. Rehefa ratsy ny lalana dia mifanena ny tojo vahaolana tsika. Zay. Dia rehefa raha mivarotra zao mikorotana eto be dia be ny ahian'ny olona hoe manahoana horohana hono zay tsy afaka mivarotra ntsony hono zay dia mety toka izy hoe manana inona tsika tojo vahaolana izy manoloana ny olana an-tsena dia tojo vahaolana tsika zany manana vahaolana amin'ny olana rehetra eto amin'ny boriboritany zany
dia manana anazy tsika. nanamafy ny filoha ravalomanana marika fa mila mirahina ny rehetra mba hahafana manovany zavamisy amin'izao fotoana izao. Ka dia zao ny atongavantsika eto anokana nyity toerana ity mba hahafana mifanerasera amin'ny olona tia anamotana sy ny manodidina tia Nosy-be. Tsy ty ihany no sujet ho ataonareo ma mbola misy fata fa misy maromaro any fa eto aloha zany a nitokanantsika voalohany. Dia tonga eto izahay a nanokana azy a nanapaka le ruban ary eto koa no anolorana aminareo aty amin'ny boriboritany fa efatra hoe ity ny kandidatsika io izy io zay. Dia izy zany a no kandidatsika ho be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Madagasikara. Mahalala, mahay, mahavita zany izy fa matahotrareo. Dada koa tsy mandeha lavitra kaikaiky any ka ohatra lavidavitra dia mandeha tômôbila mamonjy azy efa teo izy fa nandeha rery a nakaty izy fa nanomboka nandeha rery efa hainy io jerijery izy dia nareo koa mijerijery azy fanotoanao tsika fanotoa solavo tonga niatrika ity fotoana ity ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny boriboritany hafa toy ny boriboritany faharoa sy fahatelo, ny boriboritany fahaenina sy ny fahadimy. Mampiseho ny firaisan-kina sahady amin'ny fanohanana ny kandidatojo Ravalomanana. Hita soritra teny amin'ny endrika roapolo amin'ny boriboritany faefatra andro hoany ny hafaliana sy ny farantenana indray raha nahita sy nolalova ny kandida lalana faefatra amin'ny fifidianana be tanàna sy ireo mpanolotsaina ary ireo mpiaradia aminy. Miandrandra fanovana izahay ary tojo Ravalomanana irery any no atokisanay havita izany ho ny fanehoan-kevitra ireo mponina raha tafaresaka tamin'ny sitraka Ratovinambitso sy mbola afa-tsara. Tsapan'ireo mponina Antananarivo ankehitriny ny fahasarotany sy ireo lesika maro ilaina andavanandro. Sarotra ho izy ireo ny fanarenana atao ka mitakezaka goavana avy amin'ny sambatan'olona sy mpitarika havita ny fanarenana raha tsy te ho latsaka-davaka. Olona matotra sy azo atao fitaratra ka hampandrosona eo amin'ny sehatry ny filaminana na ny fahadiovana ny tanàna izany. Tsy misy intsony manko ankehitriny ny fanaraha-maso na ny fahadiovana na ny sosialim-bahoaka maro lafy ka mampitarana ireo mponina izany rehetra izany. Resaka tsena dia resaka fahadiovana dia resaka eo amin'ny fandritana ny lalana angambany. Ny tsena mikorotana be lasa kabraraka be le tsena. Ary ao anatin'izany a ohatran'ny fiainana Antananarivo zao dia hitahirantsika mahita hoe inona moa zavatra soa nandritra zay 12 taona lasa zay ny tana teto. Tsisy zavatra mivoatra teto, tsisy zavatra mbo niova fa fahasomboana be da be ny zavatra tazana ity amin'ny tontolo manodidina. Le tsena aloha zany tena marina tsisy fanamboarana, tsisy vérification, tsisy ninina eto e. Fa zavatra namboarin'le tany amin'ny 12 taona tamiotra tany no mbola mipetraka eto hatramin'izao. Zany hoe tsisy ninina songadina zany mbo nataon'le fitondrana taty aoriana zay mifandimby teo. Jery ty ordira erako ny tanàna misy bakana ordira mihoatra ny arabe mihitsy ara le fako efa mivoaka olotra aza lisy fa zay vao misy maka ohatran'izany. Nosy-be namontana zany ny fandriampahalemana, fandaminana ny tsena, lalana efa manomboka mesimba nefa ny Dada Ravalomanana namboatra le lalana zany dia hita hoe tsara ny lalana tamin'izany zao efa manomboka mesimba. Tena teo Antananarivo zao ny renivohitra amin'izao malota ny tanàna simba tena simba ny arabe zao rehefa hitantsika maso zao. Velom-panantenana indray nefa ireo mponina maro anisa raha no tsidihan'ny filoha teo aloha sy ny kandida ho ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana niaraka tamin'ireo mpanolotsaina iray lisitra aminy tetỳ amboriboritany fahaefatra. Resy lahatra ny rehetra fa hafa ihany tamin'ny andron'ny dada. Lamima sy ny rindra ny tanàna tsy ny teto andrenivohitra irery ihany fa ny Madagasikara iray manontolo mihitsy. Ankehitriny io Tojo Ravalomanana andiminy anarandray hampandroso sy hamerina indray ny asany sy ny firindran'ny tanàna. Zaho aloha manantena hoe misy fanovana eo e satria dada efa mitondra teo aloha dia manantena hoe hitovy amin'izay fitondran'ny dada zay koa izy. Tamin'ny andron'ny dada aloha hitako satria izaho tena hidady tamin'ny andron'ny dada aloha hitako hoe nisy filaminana na resaka hoe fandaminana eo anaty tsena mpivarotra na ny mpivarotra amoron-dàlana na ny rehetrarehetra. Ravalomanana aloha tena mahafinaritra sady makasitraka ary zay koa tena marina zany mila fihavana fa tena mahatsapa tena hoe tena sahirana. Ny fanantenako zany azoko antoka fa ho tonga amin'ny tanjona Antananarivo hipetraka amin'ny toerana maha izy azy amin'izay Antananarivo raha izy no ben'ny tanàna. Tavaraky ilay Tojo Ravalomanana zany makasitraka anazy
mba ho tonga soa amin'ny toerana izy efa mahafinaritra dia tsika koa zany mila fiovana efa tena reraka be amin'ny fiainana ny tena marina avarakelo anao tojravalomanana tsara nataony rainao dia alefitahaka fa tsara koa zany irina renao avita za mihoatra lavitra noho ny vitany teto amin'ny firenena zay ny irinay tompoko afatra ho an'ny candidat tojravalomanana mba jerevy le vahoaka ety ambany tanàna zany fa dia tena miaina ao anatin'ny rampotaka rehefa fahavaratra tsisy mpiay zay zany mba fangatahanay afatra ho an'ny candidat tojravalomanana taterao mivina rehefa atao indreo fitondrana ianao miandandranao vahoaka Antananarivo renivohitra alefa numéro 4 ny afatra ho an'ny candidat tojravalomanana zany dia izay ao arinanao foana manohananao azonay antoka fa ianao ny havitana Antananarivo manantena nio fiovan'ny tanàna Antananarivo adio sy ahatehonina ny renivohitry Madagasikara miankina amin'ireo olom-pirenena vanina sy vonina andray andraikitra izany fisian'ny fiovana tsara sy fampandrosoan'ny firenena izany. Vaovao manodidina ny fifidianana izay. Lisitra firotsaham-kofidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna 8 amin'ireo 7 nametraka fitoriana teny amin'ny seny sy ny fitsarana miady amin'ny fanjakana no nankatoavana ka afaka mandray anjara feno amin'ny fifidianana ny 20 Desambra 2022 avy izao. 20 kosa no nolavina noho ny antony samihafa toy ny tsy fampiny antontan-taratasy ilaina amin'ny firotsaham-kofidiana na ihany koa noho ny fahitana fa tsy ara-dalàna ireo antontan-taratasy napetraka sy ny maro hafa. Raha lesika teo amin'ny sampandra-ra-panjakana no tsy nahazoana ireo kandida ny antontan-taratasy na ihany koa na tsy nara-dalàna izany dia nanome 27 ora fanampy no an'ny kandida ny seny nanamboarana ny antontan-taratasy firotsaham-kofidiana. Favonina ny ano ireo ezaka efa natao hitondra fampandrosoana ho an'ny komina misy azy ireo kandida ho ben'ny tanàna ho itosy. Kandida 3 amin'ireo komina 7 no efa ben'ny tanàna ary mbola nirotsaka ho kandida ankehitriny. Tanjona ny fampandrosoana mitohy ho an'ny vahoaka eny fotony raha ny fanazavana. Germaine Mejanary, Tahirien. Tohizana ireo ezaka efa vita, vona ny paikady entina ampandrosoana ny komina ambanivohitra Ambohidrapeto. Maro ny asa vita toy ny fanazavana ny tanàna, ny fanamboarana ny lapan'ny tanàna tamin'ny alalan'ny etram-bahoaka madiodio ary ny fanamboarana ireo lalan-kely isaky ny elakelan-trano. Irosoana trano ny fanatsarana ny tanàna, hoy ny kandida ho ben'ny tanàna natolotry ny antokotiky Madagasikara eto Ambohidrapeto. Tena zava-dehibe tokoa ny fampandrosoana hoentinay satria ireny natao teo reny ilay hoe pilier fa amin'izao zay efa anangana ny rindrina ary izany indrindra no antony nandehanan'ny tenako nivoaka tany ivelany tamin'ny fotoana teo nandritra ny 2 volana dia tsy nisy afa-tsy ny fianarana sy ny fampitafana fampiresahana tamin'ny firenena hafa dia mampanantena ny vahoaka Ambohidrapeto izahay fa androso isika ary efa aty amintsika daholo ny lalana rehetra aza matahotra anareo. Ny tontolo ambanivohitra no isan'ny maika ho an'ny mponina ao Ankadimanga. Isan'ny ezaka efa natao ny fanamboarana tohadrano saingy amafisina ny ezaka ho fanatsarana izany, hoy kosa ny kandida ho ben'ny tanàna natolotry ny team ao amin'ity komina ity. Ny vinanasa moa dia efa mipetrapetraka tsara daholo manohy ny asa zay efa natomboka zany dia tsy manao ambany zavatra mihitsy moa zay voalohany indrindra ny resaka fambolena zay tena antoka ray lehibe ho an'ny vahoaka Ankadimanga satria dia averina foana fa ny 100 ny vahoaka ao anatin'ny komina Ankadimanga dia tena gatsy. Dia zay zany no antony hoe ifatoanay mafimafy kokoa amin'ny resaka fambolena. Manarak'izay dia manana zay eo ampahandalana amin'ny refy 1100 metra linéaire. Io zany no tena tsy maintsy tonga dia ovahana indrindra mihitsy izy io, zany hoe ny famatsimbolany amin'io moa zany dia efa nahitsy zay ary efa tena azona iantoka zany any amin'ny tanan'io lalana io. Ny ankoatran'izay moa ny resaka rano fisotro madio reny efa milamina daholo fa hanatsarana n'izany rehetra zany fotsiny aloha ngamba amin'ny ankapobeny. Nampafantarina sy nitsofondrano ireo kandida ho ben'ny tanàna sy ireo pralistra amin'izy ireo ao amin'ny komina 7 ato anatin'ny distrika na Tsimondrano. Ny ao ambavary tokana Bina Andriamanalonarivo, Bina numéro 4 ny ao ambavary tokana ny avy ao Bemasondra, Dolera, Besoelina
Viatslav. Avy eto an-dranona ohatra meram-perinasa ihany koa Ajara Samson. Numéro 2 Meraya. Ny avy eo Katmanga Razafinanja meram-perinasa. Ny avy eo Fiombonana Tina Rakotondrina. Numéro 2 Lanja. Tina numéro 1 Rasondrina. hoe ny talata mateny koa sika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity teny amin'ny fokotany faralaza no nanoizy zany candidat natolotry ny atokotiki Madagasikara ao talata maty ny etsika fitsaboana mamaim-pona tsapa nandritra izany fa tena ilain'ny vahoaka eny fotony etsika toy izao no ny fahasahiranana andavanandro mamaim-pona avokoa na ny fitsaboana na ny fanafoty mandritra ny etsika raha ny fanazavana hoarantsika avy hatrany fanadiadiana makasika izay. Reraka ny malagasy izay no hitatsapa eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ilaharana ny etsika fitsaboana maimaim-pona ho an'ny fokotany faralaza eo anivon'ny komina Taratamaty dia nioatra ny isan'ny hoeverin'ireo mpitsabo ny isan'ny olona tonga nanao ny fizaham-pahasalamana teto nanamafy ny candidat ho ben'ny tanàna fa noho ny fahitana ireo olona sasany tsy nahatratra ny etsika natao tetsy Taratamaty ny fiandohan'ny herinandro teo no nahatonga ny fanomezana ny etsika isa fokotany toy izao dia noho ny fangatahana maro ny fangatahana rehetra zany a dia toy izany moa zany ilay fizahana-pahasalamana ary tena tsapa sy hita tokoa fa tena sahirana ilay olombelona amin'izao a tena tsy manana fahefam-bity intsony zany ilay olona dia mahaliana an'ilay olona eo ihany ilay mampamaimaim-pona anazy fa indrindrandrindra koa ilay fanafoty koa maimaim-pona ary ilay fifampizarana sy fifampitaizana ara-pahasalamana zarain'ny dokotera ny tena anisan'ny mahaliana an'ilay olona zany dia eto amin'ny fokotany faralaza no misy ny fizaham-pahasalamana amin'izao dia eto sady ara moa dia efa betsaka ireo olona efa tsy voaray intsony satria efa amaraparana ny fanaisana lista raha ny eritreretanay eto amin'ny fokotany faralaza dia hoe eo amin'ny 200 eo ny olona nieritreretanao avy efa 400 lasaka izay amin'izao latsaka kely fotsiny izany hoe mbola betsaka ny olona etery amin'ny teny amin'ny Talatamaty teny ampovoany indray ara zany le izy sery kohaka tosidra vavony ireo no karazana iretina mpahazony olona amin'izao fotoana izao misy efa sarotra ny fitsaboana ny aretina noho ny tsy fisim-bola ny tsaboana ka nivadika ho mamiadana izany aretina izany raha ny fanazavana dia fanafody sady mba maimaim-pona maimaim-pona le izy dia ono ho anao manokana ina tena tonga anao hoe ty anao nanatona efa namonjy dokotera ve dia inona le nitsaboana taminao raha ho anao kohaka aminahy dia le tension miakatra be ny tension mba mijery le fahasalamana le manaraka an'le tension fa miaka midina le izy tena ilaina ve le zavatra ohatran'izao tena ilaina ty tena ilaina satria ty zany aloha tena marina tena mavokora tena sahira na resaka fanavoty teo zao nisy ankizikiry zay zao teo a noho ny tsy fananana vola sy fahasahiranana efa lasa nanao kansera mihitsy la zavatra nahazo azy dia hita teo daholo le izy moa zany dia hoe natanisa fa inona mahatonga anareo sao vanakatitsy tena tsisy vola ozy izy efa heritaona zao navoany io izy dia ohatraohatran'izay zany le izy sady tsara amin'ny fanafody sady afa-po atopoko hoanao manokana zao hoe inona le nitsaboana taminao nitsaboana tamiko zany dia ohatra nisy rivotra tao amin'ny lakiboko tao tsy hijanona eto amin'ity fokotany iray ity ny etsika fizaham-pahasalamana maimaim-pona toy izao fa itoy amin'ny fokotany hafa izany raha ny nambara ny kandida lafimbavao hafa tanteraka kosa indray atao mihevitra ny malagasy tsy afantatra sy tsy andinika ny zavatra lazay ny fitondram-panjakana amomba ny olona ny jery sorano ny fanohokevitry ny olom-pirenena manainy amin'ny fisina fanodikodiana-mbola ao ambadiky ny olana ny filohan'ny vahoaka amiray fa tsy fitondrana vahaolana maritra ho an'ny mponina no omeny fanjakana tsy misy mahafantatra treto hoe rano ho avy aiza zany no tomina amin'ny fiarabe ho faina roa tapitrisa isan'andro aloha amin'ny volam-panjakana kanefa ny olana noho ny ahitany voalaza fa antony sy fahampindrano eto Antananarivo fanampanazavana tateriny Germaine Menjanary sy Taiziny mba hialana amin'ny fitohanan'ny fiarakodia eto an-drenivohitra dia nindrana vola tamin'ny fanjakana frantsay Madagasikara nananganana ny teleferika hatreto anefa tsy hita ny fiainan'ny fitohanana ary nalay teleferika aza miantona tsy fantatra izay ny afarany
Nivoaka indray ny hevitra fa atomboka tsy ho ela ny flyover ampianana ny fitoana ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena voalohany toa nampasika sy anosy zato. Tsy vitan'izay fa amin'izao mba hialana amin'ny rano tapaka dia zaraina amin'ny fiarabe sy barika be ny rano. Mampanahy hoy ireo olom-pirenena sady mpanao politika fa karazana fanodinana saim-bahoaka manoloana ny fanodikodinam-bola eo amin'ireo samy praidona-kafo ao amin'ny fitondrana ny zava-misy momba ny olan'Jirama. Tsy vao androany no niaina mahintany isika te kory filazana fa papango no nanapaka herinaratra, ny rivotra no manelingelina fa matsina herinaratra. Tamin'izao fitondrana izao avokoa no nandrenesana ireo olana ireo ary tsy ela dia nolazaina fa afaka heritaona vao hiena ny delestazy. Mampametra-panontaniana ny zava-misy hoy Alphonse Rakotondrainibe filohany antoko vami. Jirenge le siterina eo am-botrapeto eo hoe ivety mbola mendrika ny tokony hisy rano ve io tsy va bibilava sy arafesina fotsiny ao anatiny de zany hoe asina rano bombonina aisa bombonina firy koa zany misy eto bombonina 5000 litres firy tokatrano zany fa tokony tsorina le marina hoe alefaso le ao amandresa teneny marina inona momba an'io mandresa io raha tena olona mandeha amin'ny kitso-po sy amin'ny fahamarinana ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra ny Jirama amin'io rano ao mandresa io angamba ao ampanina teknika io na tsy resaka rano zany zavatra rano firy camion maka firy litatra isaky ny mandeha zay camion asa fanomezana volan'ny camion nga mandeha aloha de hoe boriborina am'izay fanomezana volan'ny tompona camion ndray zany fa sitranay milliard ange 4 millions siriny isan'andro ny raisin'le tompony io miampy gasoil mandritra hoe 4 volana zany. Barika 50 miparitaka eto Antananarivo amin'izao raha ny nambarany teo anivo ny fitondram-panjakana. Camion citerne 10 no nampiny ny fanjakana ireo efa nisy mba amatsiana rano ho an'ny mponina Antananarivo. Rotapitrisa ariary isan'andro no ho an'ny camion iray. Raha tsy aivina dia efa tamin'ny taona 2014 no fantatry ny mpitondra ankehitriny ny olan'Jirama ary no tainisaina izany ka nambara fa efa misy ny vahaolana. Hatramin'izao mbola olana ny Jirama, tsy ny jiro fa ny rano dia olana be ankehitriny ary tena voatohitohina ny mahaolona. Vaovao ny tranga am-piaramonina tsy mifanaraka amin'ny maha-olombelona intsony ny zavatra iainany ankamaroan'ny olona maro itondreny vohitra ankehitriny noho ny fahasarotan'ny fiainany. Lehilahy iray no maty eo amoron-dalana androany maraina tokony ho tamin'ny 10 ora raha nambarin'ireo nanatry maso. Tsy fantatra mazava izay antony nahafatesany lehilahy ity, ny fantatra kosa nefa dia miady amin'ny fiainana an-tenany ary efa nangovotra mafy izy hatry ny omaly arivo raha ny fanazavana. Vaovao tatery Faniry Andrianarivo eo amin'ny sary sy Ridrantsahany Andry Rakotomala. Lehilahy iray manodidina ny 80 taona eo no namoy ny ainy tetỳ amoron-dalana Analakely akaiky ny firaisana voalohany androany. Raha ny fanazavana dia ponina amoron-dalana ity lehilahy ity ary mpitatitra entana ao amin'ny tsenany Behoririka no asany. Tsy fantatra mazava izay antony nahafaty azy saingy efa tanaty tsy fahasalamana izy omaly arivo ary nangovotra mafy izy tamin'izany raha nambaran'ireo mpivarotra amoron-dalana akaiky ny toerana fatoriany. Nisy tamin'ireo mpivarotra ireo no nanome sakafo azy omaly saingy efa tsy nahatelina intsony ny tenany ary tanikeo maraina dia izao nodimandry izao. Izy moa zany efa tamomaly zany efa hitan'ny olona efa nangovotra teny izy zany tamomaly dia izy tonga tety zay ny maraina zay mantsy miasa eto dia izy efa maty ny hitanay tety mbola fo azony ary izy eo tsy misy tômôbilina miditra eo dia hoe ireo no fo azony dia olona ty mambana le tômôbilina miditra. Nitako ny tranga teo aloha zany zay mivarotra eto dia izy hitanao fa tena reraka be mihitsiny dia le zanako moa nisotro dite teo dia le diambon'le dite an'le zanako no namezako anazy dia izy mandraraka le rano efa tsy tafiakatra le vavahadtsony le izy fa tonga dia efa le mikirodana fotsiny omaly arivo zay. Tokera ery ambony ery izy io dia fa elaela izy no saraka tamin'ny vadiny dia nanao tokerakera teo foana izy dia matoritory an-dalana eny. Mety ny fianakaviana zao mety mbola tsy mahalala anazy mihitsy hoe efa maty izy satria efa ela be hono izy sy ny vadiny ny saraka mbola kely be ary ny zanak'zareo dia efa ny saraka izy ny vady. Arak'izany dia tsy fantatra ny fianakaviana ity lehilahy ity.
efa antaona ny maro ny tenany no namelo tena irery sy nipetraka teo amoron-dalana. Ireo mponina manodidina sy ny mpitandro ny filaminana no ny antsony teo anivo ny BMH. Tamin'ny fotoana nandalovana itety tamin'ny 1:12 ora maraina dia mbola tsy tonga naka ny razana ity sampandraraha ity. Ankizy 9 no hiarany herisetra ara-tsaina eto amintsika raha ny tarimarika navoaka ny UNICEF. Tsy mifanaraka amin'ny toetra takiany eo anivon'ny fiarahamonina ny toetran'ireo ankizy raha ny fanazavana. Mitokatokana ary tsy manana ny maizy azy izy ireo. Ny lafin'ny fanabeazana no antony voalohany mahatonga ny herisetra raha ny fanazavana. Faniry Andrianarivo, Andry Rakotomala. Lasa fiainana andavanandro ny fampiarana herisetra indrindra amin'ny ankizy eto Madagasikara. Raha ny taremarika navoaka ny teo anivon'ny UNICEF ny taona 2024 dia ankizy 9 no hiarany herisetra ara-tsaina eto amintsika, ka ny ray aman-dreny sy ny olona akaiky azy ireo no tena mampiatra izany herisetra izany. Antony maro no mahatonga ny ray aman-dreny mampiatra herisetra amin'ny zanany. Voalohany amin'izany, ny fahasarotan'ny fiainana, hany ka any amin'ny ankizy ny fatrarany asorenana sy ny atezerana. Eo ihany koa ny fomba fitezana sy fanotsiana ny ankizy amin'ny alalan'ny teny marary sy ny kapoka izay heverin'ireo ray aman-dreny fa mahomby amin'ny fanabeazana ny zanany. Miteraka vokatra tsy maro amin'ny fitombon'ny ankizy anefa izany na ara-batana na ara-tsaina. Misy zao ankizy rehefa tena hoe mafy be mihitsy ny herisetra miatra aminy dia misy fiantraikany mihitsy ny amin'ny fitombony. Izany hoe na ny fitombon'ny vatana sy ny atidohany mihitsy izany no lasa misy tarazo dia tsy mandeha tsara amin'ny laoniny. Dia ankoatr'izay ny fiantraikany ara-tsaina izany hoe eo amin'ny lafin'ny fihetsem-po, fampiasana ny saina sy ny fihetsika. Izay koa izany ny endrika isehoany hoe misy zavatra mikorotana amin'ny fihetsika mety hita zao ohatra hoe misy an'ilay karazana ankizy lasa maherisetra ihany koa satria ny aran'ny herisetra izy dia tsy hitany izay anaovana an'ilay izy dia avoakany any amin'ny hafa ilay herisetra. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny maha-olona araka izany ny fampiarana ny herisetra amin'ny ankizy. Mizaka amin'ny vokatry ny herisetra izy ireo ary mety hampiatra izany amin'ny olona mifanerasera aminy indray raha tsy mandray fepetraingana indray aman-dreny. Ny fanovana ny fanabeazana sy ny fanehoana fitiavana amin'ny ankizy no vahaolana na renana ny ankizy hiarany herisetra. Azo harenina izany mila tonga saina voalohany indrindra aloha izany ny ray aman-dreny ny mpitaizany mpanabe hoe misy zavatra tsy mety ao anatin'le fampiarana herisetra ny ankizy dia azo atao tsara mihitsy ny manarina an'izay raha ohatra ka manana n'ilay finiavana le olon-dehibe anao anazy. Raha vao tsisy finiavana anao an'ilay izy satria tsy mora le manarina anazy fa mila faharetana, mila fotoana lava. Dia raha vao tsisy le finiavana dia tsy tanteraka izay. Pejiny sosialy kosa indray miditra amin'ny andro fahinana androany asa fiomana no fiatrana ny fahavaratra ho an'ny komina Ambidatavika. Ny anamafy ny kandida mitondra ny lalana voalohany amin'ity komina ity fa tsy maintsy hovitana izy mao avy izao ny asa fanamboarana. Tombotsoa maro no azo vahoaka ny Ambidatavika amin'ny fahavitany ity lakan-drano ity raha ny fanazavana. Germaine Mejanary tahireno mitatitra amintsika ny antsiprimo. 50 isanjato asa fanamboarana lakan-drano no vita ho fitsenana ny fotoanan'ny rotsakorany. Mirefatra ny amin'ny 1 kilometatra ity tatatra izay iarahany kandida ho ben'ny tanàna eo Ampitatafika Radoraparawel sy ny komina Ampitatafika miasa ity. Vola madiodio avy amin'ny kandida no anaovana ny asa fa ny komina kosa no misana ny ara-teknika araka ny fenitry ny asa raha ny farazavana. Tsy araka ny hoeverana azy hatrany am-boalohany ny asa fanamboarana saingy tsy maintsy hovitaina amin'ny tapabolana arak'izay ny fanarahana tamin'ny vahoaka nanao ny asa. Izay nieritreretina tamin'ny voalohany hoe nanadio fotsiny izay dia ohatrany hoe vetivety dia vita fa rehefa tena maka niveau mbola misy hatrany amin'ny 15 cm ny tany tsy maintsy tsoahana izany angalana niveau dia lasa asa tena lasa asa be indray ilay izy tsy araka ny heverana azy tery am-piandohana. Izay no natao teto dia manakaraha ny retolo reto izany amin'ny mahasa tana maro azy dia 7,000 ariary moa izany ny olona tsirairay. Manomboka amin'ny 7 maraina dia mijanona hatramin'ny 2 ora sasany. Ny asa vitantsika zany zao rehefa tena refesina dia any amin'ny 50 isanjato any zao tsika no ao anatin'ilay satria nieritreretina hoe andalovana fotsiny le manamorona ny lalam-pirenena ka iny tena nijanona elaela dia avy eo moa tsy maintsy mbola anodidina tany mena be ty atao daholo izay andanany rano
Nieritreretina zany hoe amin'ny talata ny mamoaka rano a, kanefa raha izao fandaharam-potoana zao a, mety tena any amin'ny zoma faran'ny andro any mihitsy vao mamoaka rano zany na alakamisy raha ingana indrindra. Ny tombontsoa azon'ny vahoaka dia ny rehefa tonga ny ranonorana dia mandalo miserana ihany. Tombontsoa azon'ny vahoaka rehefa tonga ny cyclone dia mba telo na 5 andro ihany le rano be ny mijanona eto amin'ny commune Ampitatafika. Izay moa nefa fahitanay azy isan-taona. Ity asa ity zany dia efa fanao isan-taona. Ny tombontsoa azon'ny vahoaka dia azo andanana ity tany mena be ity, fa tsy lasa toerana tondra-drano dia lasa tsy azo andanana. Ny tombontsoa an'ny vahoaka dia tsisy rano zany tokony ho tafiditra ny tokantranony. Saingy izao nefa tsy miantoka ny fanahin'ny olona izay na dia efa mifampitenenana satria samy manana ny fomba fandraisany azy ny tsirairay. Ao koa moa ny misy mpamosavy eny an-dalana. Fa le manakana an'le lalan'le rano andeha zany a, dia mazava ho azy fa mijanona le rano. Dia avy eo matetika reny olona manakana an'le rano reny a, reny ny be mpitaraina voalohany indrindra. Ka tsy haiko na amin'ny alina izy mifo matory manao an'iny a, na izy olona tonga saina manampina an'iny. Dia reny indray ny olona be mpitaraina any amin'ny commune, dia rehefa tena adiadiana dia iny olona iny anisany nanakana an'le rano. Zany zany a tena resaka toe-tsaina zany a, dia afetsifetsena dia izy no mitaraina zany. Dia iny moa mendalana amin'ny fanotsiana an'ireny. Ny commune no andray an-tanana ny fanaraha-maso ny asa efa vita satria atolotra ny commune izany. Ho iatrany ny kandida mitondra ny laharana voalohany ao Ampitatafika, Rado Raparawely. Pejiny fanatanjahantena hiatrika ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny taranja biage 7-20 ho tanterahina ny Malta ny 2 hatramin'ny 10 Novambra Idialo Stéphanie, tompon-daka ny Madagasikara amin'ny taranja biage Black Ball 7-20 sokajy vehivavy ny tenany. Manana olana amin'ny fahazoana visa makany Malta nefa Stéphanie raha ny fitarainana natao tao anaty tamazotra Antsirasera. Efa nanantona ny maso ivohy everiny fa hifandray amin'ny Malta izy ireo saingy milaza ny tsy miandraikitra makany an-toerana avokoa izay nantonony. Fantatra fa firenena 20 mahery no andray anjara amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny taranja biary ary Madagasikara irery no misy an'ity tranga ity. Tsy misy afaka mikarakara ny fangatana viza makany Malta ity raha nambarany ka antony anaova ny antsovonjy. Tsy vitan'izay anefa fa miana fahasairana tanteraka ihany koa ny tenany satria efa nanao izay vita ny tadiny sarandalana sy nandony vola rehetra izay tokony naloha saingy tsy misy fanampiana rabola voaraiva amin'ny fanjakana. Taratasy sy alalana avy amin'ireo tompon'andraikitra mba hivoahany eto Madagasikara no angataina atao anaty ny fitarainana izay nataony. Vaovao ny kolotsaina avosokajy ho isan'ireo zavakanto mampiavaka ny firenena iray misy atriny dia. Maro ireo olona mifampizara ny kolotsaina ao anatin'izany. Ankoatra ny mahafialamboly azy dia sehatra iray ahafahana mivelatra sy mampidi-bola ny dia na ho an'ny mpanditsotra izany na ho an'ireo mandraraha. Ao anatin'izany araka ity fanadihadiana tateriny sitraka ratovina ambitsosy mbola afa-tsara amintsika ity. Tsy mitsaha mivoatra ary misandrahaka amin'ny toerana maro eto Madagasikara raha ny dia sy ny kolotsaina no resahana. Ny tanora no tena marisika amin'ity taranja ity indrindra fa ny tia moderna. Tsy latsa-danja koa anefa ny dia nentim-paharazana isan-tsokajiny. Mariana kosa anefa fa tsy mifidy salan-taona ny dia fa afaka mandida olona sokajy taona rehetra. Maro ireo tanora no milona ao anatin'ny dia ankehitriny ary betsaka ny nanokatra sekoly hampitana fahalalana ho an'ireo ankizy te hivelatra ao anatin'ny dia. Ho an'ity toeram-pianarana iray ity izao dia ankizy 700 mahery no mianatra mandihy eto. Manomboka amin'ny 5,4 ariary ka hatramin'ny 5,4 ariary isam-bolana ny saram-pianarana amin'ny ankapobeny. Fa raha ho anay manokana zao mahavelona tsara izy ary hatreto zay tena mbola hoe misy coach zao tena hoe io fotsiny ny velomany amin'ny fiainana dia io fotsiny ny karamana dia nefa mahavelona tsara ohatra ny olona rehetrarehetra miasa isan'andro ireny. Fanampin'izay ihany koa resaka fahasalamana ohatran'izao ny danse ny isan'ny ohatran'ny mitovy amin'ny sport ihany io satria ny danse dia effort physique miasa amin'ilay izy. Dia ao anatin'izay resaka fahasalamana zay manao effort physique ilay izy mihetsika tsara ny articulation rehetra ny resaka cardio sy ny ohatr'izany. Ara-tsaina ihany koa misy tombontsoa anatin'ny resaka danse satria le resaka ohatra hoe esprit compétitif ireo ankizy ireo entina manao compétition zay resaka compétition zay sy ny esprit compétitif zay afaka hoentany amin'ny fiainana andavanandro zay amin'ny hatrehany amin'ny fiainana. Ankoatran'ny fitezam-batana dia risika anazy tsy irona amin'ny zavatra ratsy fataon'ny tanora amin'izao fotoana
ny danse zay aloha anisany antony anankiray andefasana anazy manao danse aty manarak'izay ihany koa dia mba manana namana izy lasa manana namana be dia be izy zany ao anatin'le gropony zareo zay. Karazana fanatanjahantena ny satria fampiasam-batana fialam-boly ho an'ny rehetra ihany koa. Maro ireo manao azy ho antonasa sy fidiram-bola ary tantaratra ny famiratan'izany ity izany eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo solitena maro nitondra avy ny vonina pirenena. Amaranana ny fampalalam-baovao toy ny mahazatra ny maresaka avy any ivelan'ny firenena 20 amin'ireo 5 aty Afrika no lasibatry ny mpox. Ahina iamafy ny fifindrany sy ny fianaka ity valan-dretina ity vokatry ny virus vaovao izay mifindra sy mahafaty aingana raha ny fampitandremana samihafa. Manodidina ny $100 ny teti-bola ka ny 5 isanjatony no everina atotona iadiny amin'ny mpox ho anna firenena 40 tena lasibatra aty Afrika. Rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Africa News. Tsy mitsantompo sy mivoatra miaratsy hatrany valan-dretina mpox taty Afrika vokatry ny fisina virus vaovao izay miparitaka ho Congo amin'izao fotoana izao. Mahery vaika ity virus vaovao ity satria sady mamindra aingana no mamono aingana ihany koa. Tao anatin'ny herinandro olona 50 namony ainy raha nitatitra ny tale jeneraly ny sampana misana ny fanarahana sy ny fisorohana ny aretina aty Afrika. Raha nitary marika ihany dia tafakatra hatramin'ny 100 ireo maty ny mpox hatramin'izao. Firenena afrikaina 20 amin'ireo 5 no voakasika. Ny 5 isanjato amin'ny teti-bola $100 no everina fa atontona amin'ireo firenena 40 izay tena lasibatra adiny amin'ny valanan-retina mpox raha ny vaovao. Raha ny fantatra nahitana trangana retina vaovao tao Zambie sy Zimbabwe ary trangam-pahafatesana iray tao Kenya. Mitoy ny ady amin'ny mpox ary nanatitra ny tompon'andraikitra ny mamaika ny ady mba hisorohana ny fiparitahan'izany aingana any amin'ny firenena afrikana hafa izy ireo. Manentana ihany koa ireo miara-monantoka iraisam-pirenena mba hanamafy ny fanohanana ara-bola araka ny fanampanantenana azy ireo. Tapitra ny fampalalam-baovao tongo-kilasy tongovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farantony mahazatra ny fandalana Global News no raha avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny herinandro indray. Veloma tokoa.